solombavam-bahoaka izay voafito tao Analalava Josera Irene. Ka ny zava-misy na ny fomban-drazana eto Madagasikara ane ka ohatran'izay ny olona manimba zavatra izy no manarina azy. Zay ny zava-misy lojika ny zavatra. Moa fatatsika fa tsy manan-kialofana ireo vahoaka niara-ny antson'izay any Anjakabary. Zay mahatonga zay manao sosikevitra ary mangataka amin'ny filoham-pirenena. Tsika mba tsy hanao solution tip top. Zany hoe zay lavaka kely dia tampenana, misy problème ry tampenana, fa ndao tsika handray vahaolana maharitra. Ny trano rehetra may tamin'io hain-trano izay nafitsiko ny tsy matahatody reo dia mba angatanay ndray matofilo mba arenina tanteraka. Zany hoe amin'ny trano 500 latsaka eo arenina tanteraka. Faharoa manaraka an'izany ampirana ny sakafo ho an'ireo vahoaka reo. Fahatelo manaraka an'izany ny olona navandoza dia tokony ho jerena. Zay no mahafanjakana tandalana, ny fanjakana tandalana. Ny olona nandoro-trano. Ary zay no voalazako teo aloha teo hoe iza no tena navandoza, iza no naniraka azy, ary iza no naniraka ny mpaniraka. Zay zany raha atao famitorana araka fantatra reo olona reo raha ohatra ka atao ny fikarohana. Dia farany araka volazako tamin'ny voalohany, tsy nieritreritra hamono polisy reo olona reo, fa nieritreritra hiaro-tena. Zany hoe zany fiarovan-tena. Zay no nanamelohana azy, na hoe zay no hitazonana azy any am-ponja. Dia mangataka zay fa reo antony hitazonana reo olona am-ponja reo dia aminay zany dia tsy araka ny zava-misy. Dia angatanay ny famoahana an'ireo ny liberena zany reo olona reo hody any an-tanindrazana hanao ny asa fataony andavanandro. Zay zany no anaovanay Antsoavy amin'ny Andriamatofilo ray aman-dreniny malagasy rehetra azy. Zay no antso ho ataonay mba ahafahana miroso amin'ny fandaminana, ahafahana mametraka ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Sofia, indrindra mo ny ao Antsakabary.